Sotratsika rehetra tonga eto androany a araky ny efa fantatsika zany dia tonga eto amin'ny CENI ankehitriny a ny solotenan'ny candidat numéro 13 Andry Rajoelina. Ny tanterahantsika eto androany a dia fanambarana amin'ny fomba ofisialy zavatra mitranga misy eto a ary rehefa vita izay fanambarana izay a dia hoarahantsika eny amin'ny média ny toy any zavatra rehetrarehetra. Ka ho vakiana ny fanambarana amin'ny anaran'ny solotenan'ny candidat numéro 13. Fanambarana. Ny solotenan'ny candidat Andry Rajoelina manara-maso ny fizotry ny fifidianana amin'ny ankapobeny ary indrindra ny fikirakirana ny fandisam-bato eto amin'ny CENI dia manao izao fanambarana izao. Rehefa nitoetra eto amin'ny CENI andro aman'alina nanomboka ny 7 novambra andro ny fifidianana, rehefa nanao ny dingana samihafa ahafahana mandatanteraka tsakany sy andavany izany fanaraha-maso ny fandisam-bato izany, rehefa nolavina ny fangatahana natao ambava antsoratra hanara-maso ny fikirakirana ny voka-pifidianana indrindra ny ara-informatika, mahatsapa ny solotenan'ny candidat Andry Rajoelina fa tsy feno ny fepetra ahafahana manara-maso ny fandisam-bato ataon'ny CENI. Tsy mangarahara ny fikirakirana ara-informatika misy eto amin'ny CENI. Sarotra nametrahana fitokisana amin'ny voka-pifidianana vonjimaiky mivoaka ankehitriny. Noho izany, izahay solotenan'ny candidat Andry Rajoelina numéro 13 eto amin'ny CENI dia voalohany tsy afaka manamarina ny voka-pifidianana avoakan'ny CENI ankehitriny. Faharoa, miataka amin'ny fanaraha-maso ny fikirakirana ny fandisam-bato eto amin'ny CENI. Antananarivo 17 ny volana novambra 2024. Soratra. Feno Harrison. Solotenan'ny filoha Andry Rajoelina, filoha tetezana hita teo aloha, candidat numéro 13 eto amin'ny CENI. Misy fanampanazavana ara teknika araky ny fantatsika moa zany ao anatin'ny lalàna mifehan'ny CENI dia misy andininy ao amin'ny fahatelo amin'ny telopolo article 33 zany amin'le lalàna 2015/021 dia milaza hoe ny solotenan'ny candidat dia misiéger aty amin'ny CENI miaraka amin'ny mpikambana amin'ny CENI. Midikany hoe misiéger dia hoe miaraka mivory, miaraka miady hevitra amin'ny mpikambana amin'ny CENI. Ny zava-nisy nefany tsy mba nisy mihitsy izany fihetsoana hoe fivoriana itsona ny solotenan'ny candidat Andry Rajoelina izany hatramin'izay natombohany ity asa ataon'ny CENI ity. Nefany ilay solotena raha araka io lalàna io dia manana statut mitovy amin'ny mpikambana ohatra n'izao mpikambana atao amin'ny CENI ireo, fa amin'ny fanapahan-kevitra fotsiny ilay solotenan'ny candidat no tsy manana fanapahan-kevitra. Io le hoe voix consultative ihany ny fahefana ananany fa tsy manana voix délibérative. Ny solotenan'ny candidat Andry Rajoelina nefany dia tsy mba nisy an'izany fihetsoana amina fivoriana ka mba nahafahana na ny taninany amin'ny hoe ahoana moa ny moyen na ny hevitra ahafahana miverifie na manamarina manara-maso an'ilay fikirakirana n'le voka-pifidianana. Tsy misy mihitsy zany fotoana mba nanontaniana teo moa le hoe mitaratasy atsoratra tsy misy valiny, fangatahana ambava tsy misy valiny. Nefany tokony nametrahana tamin'ny CENI hoe
ahoana ny moyen de vérification an'ilay traitement an'ilay résultat tsy fantatra mihitsy zany amintsika miteny zao hoe sur la base na inona fototra ilay kajy ataony senia amoahana an'le soratra na lay chiffre zany ny ataon'ny solitena senia dia mandika izay misoratra fotsiny amin'ny tableau fa tsy mahafantatra koa hoe ahoana ny fomba na azonana io taremarka io, ahoana ny fomba nikajiana an'io taremarka io. Raha ijery ohatra tsika ao amin'ny 6e arrondissement tsy lavitra ny atsika eto dia satria zahay manana ny procès verbal autocopiant zay anjarany candidat anjarany délégué ny candidat rajoelona tany amin'ny bloc fifidianana 6e arrondissement totaliny vato azon'ny président rajoelona zany atreto dia 20 568 rehefa niainga tany amin'ny SRMV ilay isa dia lasa niova 18 123 dia gaga zany ianao hoe fa ahoana no nampiena an'io taremarka io dia izay zany dia tsy fantatra mihitsy dia raha tsika mahita satria tsy misy ilay atao hoe transparence na mangarahary amin'ilay fomba hitraitena an'le résultat tsika mahafantatra araky ny hitantsika isan'andro eo fa candidat rajoelona miandro rajoelona dia mitarika foana tany amin'ireo renivohim-paritany rehetra dia mahagaga fa arakaraky ny azahoana an'le vokatra azahoana senen'le vokatra amin'ireny taremarka mahambony nisany vato azy ny président rajoelona tany amin'ny faritra reny no vao maika indray lasa mampidina an'ilay salanisa amin'ny vokatra voakany seni dia izay zany le tena mahatonga an'le fanontaniana hoe maninona no miena foana ilay atao hoe pourcentage azon'ny président rajoelona mita amin'ilay isam-bato zay izy no mitarika hatrany tany amin'ny renivohim-paritany maro samihafa. Aminay zany dia tsotra le izy na zany misy fraude électronique eo na misy manipulation de résultat manuel na misy piratage informatique. Hitatsika fa tamin'ny maraina efa latsaka tany amin'ny 38 le pourcentage azon'ny candidat rajoelona dia zay tsy mahalozika an'le izy hoe nahoana moa ny seniny laza hoe efa vita ny fikarakarana ny vokatra presque Antananarivo sy manodidina nanomboka ny fikirakirana an'ireo vokatra avy tany amin'ny faritra izay nahazahoana vato betsaka mihoatra ny 100,000 tany amin'ny faritra sasany nefa ny aty amin'ny senia tamin'ny maraina lasa midina any amin'ny 38%. dia zay no mahatonga ilay fanapa-kevitra araky nylay nivakina tamintsika teo hoe tsy mety tsonya nipetrahana eto satria zavatra tsy ara-dalàna ohatry zany sady zavatra tsy ara-drarina ohatran'izany ny fomba fiasa taon'ny seni amin'ny traitement an'ilay résultat dia fahendrena no mialeto. Inona zany nareo rehefa mialeto sakin'izao misy fanazavana maro misy dolona maro fanambarana ny tanterana eto androany misy fanavaovao mbola hitatsika mbola madorsana hita zany rapito hitatsika mbola Ianarana maître Freudon Ratovokajao. Maître Freudon Ratovokajao. Zay.